Ajantsika eo ny resaka baolina kitra fa ivadika eo amin'ny tontolon'ny taranja baolina lavalava isika ny farana androany ko tetsy amin'ny kianjabe ny Mahamasina ny fedina ny amboaran'ny ben'ny tanàna n'Antananarivo ka nandrobaka ny amboara goavana tamin'izany dia ny GST Anambondrona sy ny TFM Anakasina izay samy nivoaka nandresimo tamin'ity androany ity teo ihany koa ny lalao fiantsina izay nikatrohan'ny CNAPS Soniskar ary ny TF Anaty Hazo sy ny FTM Manjakaray. Norombahan'ny GST Anambondrona sy ny TFM Anakasina ny amboaran'ny ben'ny tanàna Ramatola Laura Volmanina teo amin'ny taranja baolina lavalava. Ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny famaranana teo amin'ny TFM Anakasina sy ny 15 family vondrona Vetsy Manaritsio manao akanjo maitso. Resin'ny boikely manohitra tamin'ny misa mazava 13 Novambra 20 teto ny 15 family. Voatoatry ny 15 family tsara ny TFM tamin'ity lalao ity. Teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia elanelanisa tokana nomonja no nisarahan'ny rotota 12 izay efa nitarika ny TFM. Teo amin'ny fidirana faharoa dia tsy ny fampitsitsitsony ny rotota fa dia ny famaliana tanteraka ny fanafiana hatramin'ny farany. Saingy hita ho nanatombo ihany teo amin'ny lafin'ny teknika ny boikely manohatra avy any Akasina amin'ity fedina ny amboaran'ny ben'ny tanàna ity. Tratra ny tanjona satria nisy anankiroa satria totosa avokoa ny lalao izay lalao famaranana izay nikarakaraina ary isaorana manokana etony ampijery baolina lavalava tonga marobe. Proof zany fa tiatsika ilay baolina lavalava ary première édition iny misy ny deuxième édition tsy maintsy ataontsika. Faharoa manaraka an'izany totosa tokoa satria nisy ny fanajana ny rafitra tanatohatra misy ato amin'ny le baolina lavalava eto Madagasikara satria tonga teto ny malagasy rugby, tonga teto ny Ligue Analamanga, isaorana manokana zany ry section tonga teto sy tonga eo koa manatrika ny lalao. Proof zany fa dia totosa ara-dalàna ary nendrim-piderana ny petit baolina lavalava. Isaorana manokana ihany koa ramatoa ben'ny tanàna Laura Volmanina tompon'ny hevitra izay nanatotosa ary dia mampanantena fa misy ny deuxième édition amin'ny Coupe du Maire.